amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ampian'i Nazareta, no irabakonao rehetra zay manaraka miaino zao fandaran'izao naiza misy anareo, na eto Madagasikara, na any Frantsa, na any Allemagne, na any Etats-Unis, na any Espagne, na any amin'ny toerana maro zay hafanatra na any Afrika. De mifadalan'Andriamanitra anao aminareo ary de mbo tanteraka amitsika ny fikasany. Ary satria moa ny teny'Andriamanitra no dinina isazavaina, de ivavaka tsika. Misaotra anao zakay Andriamanitra ô, fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao, dia manatanteraka zao fandaharan zao zakay. De misaotra anao fa amenao saina, fahendrena, fahalalana ny mpamponao, ary sokafonao koa ny sofiny ny olona miaino sy ny fony, ary ampitoerana ho aminy ny teny. De ho anao ny dera, ho anao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Ny fandarina zay omenantsika andreo de hoe ny fahasoavana. Zay fahasoavana zay de tsara ny afantarantsika azy. Ao amin'ny Efesianina, toko faharoa. Efesianina, toko faharoa, andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina, de misy teny toy zao. Andiny efatra ka hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavany zay nitiavany antsika, na de fony mbola maty ho fahadisoana azy isika, dia navelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavany namonjena anareo. Ary niarana tsangana isika, ka niarana petrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Araka ny teny zay nivakitsika teo, eo anatrehan'Andriamanitra ny olona mpanotana, andevony ota dia maty. Maty ara-panahy moa zany. Zay no mahatonga ny teny hoe na de fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia Andriamanitra namelona antsika indray tamin'ny alalan'i Jesosy, tamin'ny alalan'ny fisanganany tamin'ny maty. Araka ny tenintsika eo antsika niaraka tamin'i Kristy, fahasoavany namonjenanareo. Ary niarana tsangana isika, ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Loha tsara fa tena maty mihitsy le olona amin'ny atrehan'Andriamanitra. Nefa ny fahaveloman'i Jesosy de natonga an'le olona ho velona andreo, mendrika atao hoe zanak'Andriamanitra. Amin'ny Efesiana toko faharoa andiny valo sy ny sivy. Efesiana toko faharoa andiny valo sy ny sivy. Mianaran'i Jesosy. Fa fahasoavany namonjena anareo amin'ny finoana. Tsy avy aminareo zany fa fanomeza avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fa andreo misy mirere. Io zany de tena fahasoavana no namonjena antsika, fa famonjena avy amin'Andriamanitra mihitsy. Ary tsy avy aminareo zany, fanomeza avy amin'Andriamanitra. Fanomeza avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Tsy vitan'ny olombelona, tsy vitan'ny ezaky ny olombelona. Fa raha misy olona miezaka amin'ny herin'ny tenany, de miala Andriamanitra, fa avy Andriamanitra izy hanao zay azony atao. Fa ny olona zay metehitra tanteraka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, no esan'Andriamanitra, de mahazo famonjena. Zay mahatonga ny teny amin'ny andiny fahasivy hoe tsy avy amin'ny asa, fa andreo misy mirere. Satria raha ile olona zany miezaka ka misy ovana vitany, de lasa mirere izy, mihevitra ny tenany ho mahavita zavatra. Rahatsika ihany ny Andriamanitra de ao amin'ny bokin'ny Romanina. Romanina toko fahatelo ary andininy faharoapolo, de misy fanambarana toy zao. Romanina toko fahatelo andininy roapolo, amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo natrehany, fa ny lalàna no azahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Niza olona matandra ny lalàna noho ny fiezahany, de tsy eken'Andriamanitra ho marina izy. Fa ny lalàna de nomena ahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, ahafantarana hoe fahotana sy ny ota. Zay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna. Ary dia ahafantarany olona koa hoe malemy izy, fa tsy voatandriny mihitsy izany ny lalàna izany. Arahantsika ihany ny teny'Andriamanitra. Ny Romanina toko fahatelo, andininy ndraiky amby roapolo sy ny amby roapolo. Romanina toko fahatelo,
andiny ndraiky ambyroapolo sy ny roambyroapolo fa ankehitriny de efa nahariary no fahamarinina avy amin'ny Andriamanitra zareo fa avy amin'ny Andriamanitra ny fanamarinina fa tsy avy amin'ny olombelona fa ankehitriny de efa nahariary no fahamarinina avy amin'ny Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa tsy amin'ny hoe nahatandra ny lalàna anefa fa ambarany lalàna sy ny mpaminany lalàna sy ny mpaminany de manondro an' Jesosy Kristy tompo hoe raha tandra ny lalàna ianao de mitady an' Jesosy raha te ho afa-pahotana de amin'ny nanaiky apetrak'Andriamanitra atao am' Jesosy rehefa natao atao am' Jesosy de raha vao tamy niara-maty taminy niara-maty tam' Jesosy de afaka miota manandevo ko raha tsy zany tsisy mihevitra mihitsy raha misy olona mihevitra ny hoe vita ho afaka am'zany fahotana zany nianota manandevo de mamita tena izy mety mahatsapa ny tenany miova izy kanefa tsy akasitra'Andriamanitra ny fiovana avy amin'ny herin'ny tenany zany satria mbola ao ihany le ota manandevo miova izy fa ny ota manandevo tsy afaka ary efa tsy afaka ny ota manandevo dia mpanota ihany izy eo anatre'Andriamanitra ary dia tsy azon'Andriamanitra ekena ho marina ary zay indrindra zany zay no mahatonga ny teny andininy fa raiky amby roapolo io sy no amby roapolo io averiko le mandeha manao hoe amin'ny anaran' Jesosy fa ankehitriny de efa nahariary ny fahamarina avy amin'Andriamanitra tsy amin'ny lalàna nefa ny hoe mahakatony lalàna fa ambarana lalàna sy ny mpaminany lalàna ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy vomby amin'ny fijaliana nandatsaka ny rany ka natonga antsika niara vomby tam' Jesosy niara-maty tam' Jesosy de naapaka antsika tamin'ny manandevo ary matsangana Jesosy tamaty de niaraky natsangana tamy mahatonga ny zanak'Andriamanitra tsika ary de mena ny fanamasina zay ny mpandehiny satria raha tsy avy eo ny fanamasina de tsy misy hevitra mihitsy asan'Andriamanitra mihitsy zany le famonjena fa raha itsika de tsy mahavita na inona na inona toy atsika ihany Romana toko fahatelo andininy telo amby roapolo sy ny efatra amby roapolo zereo tsara ny zavatra ny fandehiny zany a Romana toko fahatelo Romana toko fahatelo ny andininy telo amby roapolo sy efatra amby roapolo de zao misy ny teny'Andriamanitra hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra ny olombelona rehetra de nanota daholy tsy misy azo tanteny hoe tsy nanota ny zazakely de marina fa tsy nanota avy amin'ny tenany izy fa mbola atao kibony rainy izy ny reniny izy a de ny reniny nanota de mandrainy le fahotana zay natao ny reniny izy zay ny mahatonga an'le zazakely voateraka de fa ho aminy ota manandevo fa tsy nanota izy de izy ny andininy efatra amby roapolo nefa hamarinina mamaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy zereo tsara eto hamarinina mamaim-pona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny noho ny fanavotana zay atao tam'Jesosy tsy maintsy mino an'le fanavotana le famonjena natao tamin'ny alalan'i Jesosy zany ny olombelona fa raha tsy mino izy tsy azon'Andriamanitra marinina zay no mahatonga ny teny eo any averiko ndray mandeha ny andiny telo amby roapolo efatra amby roapolo amin'ny Romana toko fahatelo mianaran' Jesosy fa samy efa nanota izy rehetra satria ao tsy ny ota manandevo ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra le ota manandevo no manosika ny olona anota fa tsy ny devoly akory devoly mamotaka araky ny fahafantatsika teto fa le ota manandevo no manosika ny olona hanota de ahoana avy eo nefa hamarinina mamaim-pona amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy hamarinina ny eken'Andriamanitra ho marina maimaim-pona tsy vidina vola na vita ny fiezahanyolombelona na koa hoe mazoto mivavaka fa de zao noho le fanavotana atao am' Jesosy satria nataon'Andriamanitra atao am' Jesosy aloha ny olombelona rehefa nataon'Andriamanitra atao am' Jesosy ny olombelona rehetra de nalainy deo Jesosy dao ny fahotany olombelona rehetra raha zao tontolo zao miaraka amin'ny aretina zay zany nahatonga any Jesosy natao hoe nanavitra antsika raha tonga ny fanamelohana de Jesosy niara-ny fanamelohana raha tonga ny fampiangana de Jesosy niara-ny fiampiangana Jesosy ny fitakina ny famonoana ny olombelona de Jesosy no vonoana ary niara vomby tam' Jesosy tsika niara-maty taminy de afaka zay ny mahatonga ny teny hoe amin'ny anaran' Jesosy nefa hamarinina mamaim-pona amin'ny fahasoavana izy
no ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tena zava-dehibe mihitsy zany. Toizatsika eny Romana 7:5 sy ny 4. Hitatsika tsara fa Jesosy de tena tonga hamonjy zao tontolo zao, tsy anameloko na hitsara na hitsikeran'ny olona hoe tsy mety ny ataonao, fa nijory mavolombelo fa azo olombelona atao no marina onatr'Andriamanitra amin'ny alala amin'ny fanamasitra zay omena rehefa tonga zanak'Andriamanitra le olona. Romana 7:5 sy 4. Zao mbola zay naseho an'Andriamanitra tamin'ny rany fanavotana amin'ny finoana hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'n'andefirany. Zero tsara fa zao tsy nibalian'Andriamanitra ny fahotana lasa rehetra fa nandefirany. De von'Andriamanitra ny anome anamarina le olona. Zero tsara fa fanamarinany nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, tsy maintsy ao nefa ny finoana, hanehoana ny fahamarinany, hanehoana ny fahamarin'Andriamanitra amin'ny tsy namalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'nandefirany. Nandefitra izy. De hoy ny 5:20 hoe mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady anamarina zay manana finoana ny Jesosy. Andriamanitra de marina, Jesosy de marina. Zao zany Andriamanitra marina zany, Jesosy marina zany, afaka namarina ny mpanota zay nino ny fanavotana ao am' Jesosy ary noho ny fahasoavana de nekeny Andriamanitra mihitsy ho mendrika atao hoe zanak'Andriamanitra izy. Tena zava-dehibe mihitsy. Araka ny voalaza ao amin'ny Romana 5:7. Romana 5:7 de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy: ko mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany itsika. Zava-dehibe le rano Jesosy. Satria mifalatsika fa ny Baiboly miteny hoe ao amin'ny rano misy ny aina, de natrotr'Andriamanitra ny rano Jesosy navotana ny aitsika. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra eto araka lalàna ozy ny teny amin'ny Hebreo. Ny rano Jesosy rehefa te manadio antsika sady antoka nazoantsika famelan-keloka. Fa tsy zany tsy misy hevitra mihitsy. Zay no mazava-dehibe hoe marina azo amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rano itsika. Nek'Andriamanitra io Romana 5:7 io de tena zava-dehibe tokoa. Ko mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rano itsika. Ao ny fahatezeran'Andriamanitra ny onona izy noho ny amin'ny rano Jesosy nampifinoenana. Ao koa ny fahatezerany devoly koa tezitra. Tezerana mamely tena miasa mafy mihitsy ahatonga ny olona maro very. Nefa ny fahatezeran'Andriamanitra de mivadika ho fahasoavana ho an'ny olona. Zay mino tamin'ny andron'ny Noa de feno faratsiny zao tontolo zao. Tsy nazaka an'io nalahelo mihitsy Andriamanitra. Toy hoe Andriamanitra aloha aringa anareo fa tsy mety. No amenakabo rery ihany no voavonjy. Ary taranaka avy amin'ny taranaky no amenakabo zany zao taranaka ankehitriny zao. Dia de mazava tsara mihitsy ny teny eto. Mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rano itsika. Tena zava-dehibe ho an'ny olona taranak'olombelona mihitsy zany ny rano Jesosy, sady anamarinana an'le olona ny rano Jesosy no anadiovana azy miantoka ny ainy mba tsy ho very, manana fiainana mandrak'izay. Le rano Jesosy le tena zava-dehibe mihitsy mbola ho fantaritsika ao aoriana. Zay zany ohatra voalaza eto hoe mainky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rano isika. Tena zava-dehibe zany. De anjarantsika ny matoko tsara fa le ranon Jesosy le tena azo antoka hanatanteraka ny fanavotana. Ary ny teny amin'ny 10 misy miteny hoe fa raha fonombola fahavalo aza asika nampiavana tamin'Andriamanitra
fahavalon'Andriamanitra atsika no fahotana sy ny faharatsiana rehetra nefa de nampiavoanina tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany Jesosy maika ny amonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavoanina tamin'Andriamanitra aloha zero tsara eto fa raha fony mbola fahavalo atsika no nampiavoanina tamin'Andriamanitra vita fiavoanina tamin'Andriamanitra tsika nataony hoe zanany ara tamin'ny hafatesany zanany afaka tamin'ny tamanandevo maka ny amonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampiavoanina ahoana moa zany nampiavoanina fahavalo teo aloha kanefa kosa zenino de tonga zanak'Andriamanitra aza tsy mino tsy mbola naringa an'Andriamanitra fa miezaka Andriamanitra manao zay azo atao Andriamanitra hamonjeny le olona ka raha mety le olona de anina fiaina mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo azay no mahatonga ny amin'ny hoe ho an'ny ankizy satria ny ankizy dia maditra oabolona telo amby folo ny andininy 420 adiny andininy 420 manao hoe ny anaran'i Jesosy zay mitsitsy ny tsorakazony de tsy tia ny zanany fa zay tia zanaka de manao fay azy raha mbola kely any andafy any de tsy azo kapona ny ankizy lalàna mihitsy ary tsy azo atao kanefa amin'ny baiboly de mamporisika mihitsy araka zay mivavampatitsika teo hoe zay mitsitsy ny tsorakazony de tsy tia ny zanany fa zay tia ny zanany de manao fay azy raha mbola kely azay koa ny voalaza ao amin'ny oabolana 12 zao mifanambarana Andriamanitra miteny raikitry amin'ny fon'ny zazany fahadalàna fa nitsorakazo famaizana no ampanalavitra azy zany aminy azay no hoe ny lalàna ny nataon'ireo fanjakany any andafy reo zany de manohitra ny tenin'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy raikitry amin'ny fon'ny zazany adalàna fa nitsorakazo famaizana tsorakazo eo tsy hazo tahaka ny hazo lehibe reny koa fa tsorakazo madinika no ampanalavitra azy zany aminy jereo fa Andriamanitra mihitsy mampirisika ny olona mba kiapoka ny zanany mazava mihitsy ny tenin'Andriamanitra no oabolona 12 fa miraikitry amin'ny fon'ny zaza amin'ny adalàna satria raha mbola atao kibony reniny izy ka manota ny reniny de va mifindra ho aminy ao ny ota manandevo miraikitry any amin'ny nofony any ny afaratsiana fa ny tsorakazo famaizana no ampanalavitra izany aminy any andafy any de tena tsy azo atao mihitsy mikapoka ny zaza tsy azo atao mihitsy zany hoe manohitra an'Andriamanitra tsy mifanaraka amin'Andriamanitra laviny zany ny tenin'Andriamanitra kanefa de tsorakazo zany tsorakazo zany tsy mahafaty akory fa atsapan'le zaza fotsiny hoe tsy mety ny ataony de zay koa mahatonga ny teniny oabolona 7 oabolana 7 andiny 5 sy ny 7 sy ny 7 amin'ny Jesosy hoe ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny andininy 7 faizo ny zanakao de ho famelombelomana ny foninao izy sy ny ho fifaliany fanahinao bezaka ny olona tsy mba manafainy zanany de leveriny fa zay satria zay ny mety kanefa baiboly de milaiza mihitsy ny tsorakazo sy ny anatra ny mame fahendrena fa ny zaza arana zany hoe zaza tsy mba kapohina zany alana mampamenatra ny reniny zay mahatonga baiboly teny hoe faizo ny zanakao ho famelombelomana fonao izy sy ho fifaliany fanahinao ny zafikely tambola kely ny zafikelyko maditra de kapohiko amin'ny hazo mba hanafay azy aiza moa ny kapohana any amin'ny fotombenany any ny kapohana zao le izy de endry de tena endry mihitsy izy mindraha vavy ary tena endry
ary tena miaino ny teninreniny sy ny rainy miaino zay lazainay ko de zareo ny torohevitra nomen'andriamanitra oabolana telo ambyroapolo andiny telo ambifolo sy ny efatra ambifolo oabolana telo ambyroapolo andiny telo ambifolo sy ambifolo bakitsika aminaran' jesosy aza zay tsy manam-paizanaka fa tsy de ho faty izy sy akory na de asinao ny hazo aza zany tsy miteny hoe hazo lehibe ngezabe reny velesana azy fa hazo manifo mahatsapany fotsiny malemy raha mamery azy amin'ny hazo ianao de ho voavonjinao tsy hoany amin'ny fiainany tsy hitany ny fanahany tsy ho very izy zany fa ho voavonjy satria misaina ny eritseritra ary malala zay tokony ana izao koa ny teny andriamanitra oabolana telo ambyroapolo andiny dimy ambifolo sy ny enina ambifolo anaka raha endry ny fonao de ho faly koa ny foko dia ny foko zany ho faly zany andriamanitra raha ohatra ka hendry ny fo eny ho ravoravo ny fanahiko raha miteny marina ny olotrao tena faly mihitsy andriamanitra raha ohatra ka miteny marina sy madio ny molontsika fa tsy manao adalàna ary de zao ny tenin'andriamanitra no oabolana telo ambifolo andiny valo ambifolo fa raha mbola misy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenanao tsy ho foana mihitsy noho ny am' jesosy zay mbola mifonao antsika mitondra ny rany andoko nazona famelan-keliko sy fanadiovana ary mahatonga ny fanamasina afaka miasa andiny sy ambifolo mihenohy ianao anaka ka hendre ary ampizory amin'ny lalàna ny fonao satria miaino de mangataka amin'andriamanitra tsika hiasa ao amitsika de vizorina ny fotsika amboariny ary zay ny mahatonga ny teny ao andiny faharoapolo manao hoe zay vakitsika farany oabolana telo ambyroapolo andiny roapolo ka hatramin'ny roa ambyroapolo aminaran' jesosy aza misakaiza amin'ny zay mpiboboka divay sy zay faritra pitihena falahelo zay mpiboboka sy zay faritra pitihena ary ny fitiavan'ny torimaso mampitafy vorodamba manakeny rainao zay niteraka anao ary aza manamavo ny reninao saingy efa antitra izy jereo eto fa torohevitra men'andriamanitra ny olombelony zany tsy tsara mihitsy ny olo misakaiza amin'ny olo mpisotro toka ary toko zany koa sy zay misakaiza amin'ny olo mifaritra pitihena ny olona meritriteny zany de tsy kasitran'andriamanitra fa miteraka zava-dozy zany fa halahelo zay mpiboboka sy zay faritra pitihena lasa malahelo izy ary fitiava torimaso mampitafy vorodamba satria olo tsy miasa zany manekeny rainao zay niteraka anao ary aza manamavo ny reninao saingy efa anta izy fa soavana men'andriamanitra antsika zany tian'andriamanitra tsika anaja ireo ray aman-drenitsika ary ankato azy dia andriamanitra kosa anampy antsika am'izay ka tonga antsika mendriky natao hoe zanak'andriamanitra satria zanak'andriamanitra koa tsika araky nyteandriamanitra hoe indre ny fitiavany zay nitiavan'andriamanitra antsika azay ka nanaovany antsika hoe zanak'andriamanitra zantoko antsika araky voalaza amin'ny jaona voalohany toko fahatelo andininy voalohany sy ny faharoa ahitantsika an'izay fa savan'andriamanitra amitsika rehetra ary mahotanteraka amitsika ampikasany zay anehoana fa vela tokoa jesosy ary tiany itsika mba hitaizany zanakitsika araky ny tenin'andriamanitra fa tsy araky ny fijeriny olombelona araky ny solotra masina fa tsy araky ny eritseritsy olombelona an'andriamanitra mivoninahitra mandrak'izay mifamindram-pony amen ivavakytsika sotranao zay andriamanitra mifamindram-ponao sotra mpiarovana any am'le ratsy ny fiadananao tanteraka aminay ary arovana am'le ratsy zay de misotranao ny torohevitra menao anay amy fitaizaina ny ankizy fa tsy mba araky ny fizairin'olombelona satria ny olombelona lasa malahelo hoe rakapona ny ankizy de lasa misy lalàna mihitsy atao raha zao tontolo zao tsy azo kapona zao fa zay mikapoka ankizy dia sazina eny zay tsy manam-pahaizanaka le tsy akasitran'andriamanitra ary zay tsy mananatra koa dia tsy ikeny ka dia anjarantsika tsiray avy mitaizany zanakitsika araky ny tenyandriamanitra araky ny sotra masina fa tsy araky ny fiveran'olombelona de ho an'andriamanitra ny voninahitra ho azy ny dera ary izy no ankalazaina mandrak'izay mifamindram-pony sotranao andriamanitra amen alleloia de manao biroma mandram-piaonandray dia amy manaraky ny ray no fahasoavan'andriamanitra ny anaran' jesosy amen